Aza matahotra fa mombanao Andriamanitra. Izay ny loha hevitra hodiniantsika amin'ity anio ity. Miarabanao sy ny ankonanao ary tononona aminao ny fiadanan'ny Tompo. Indraindray eo amin'ny fiainantsika dia matsiaro tena isika ohatry ny matahotra izany. Nefa manana an'Andriamanitra. Misy fotoana ihany koa isika ohatry ny hoe mijaly rehefa misy ny fitsapana, ny olana maro samihafa amin'ity fiainana ity. Andriamanitra dia manana teny fikasana ho anao ary tena zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika ny indrindra amin'ny fanaranan'Andriamanitra, izany hoe mitoky amin'ny teny fikasan'Andriamanitra izany, satria rehefa mitoky sy mifikitra amin'ny teny fikasan'Andriamanitra isika dia ananantsika ny fiadanam-po, ny fiadanan-tsaina ary azontsika antoka fa eo anilantsika io Andriamanitra io. Ary tena ilaina amin'izao fiainana izao izany fitokina ny teny fikasan'Andriamanitra izany. Ka izany ny dikan'ity lohahevitra ty hoe aza matahotra fa mombanao Andriamanitra amin'ny fiainana rehetra izay itiavinao. Misy teny fikasana iray izay ovakitsika izay hoentiko hampaherezana anao ary tokony hiainantsika izy io mba hananantsika fiadanana ao anatintsika tsiraray avy ao. Ao amin'ny Isaya 2:7 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aza matahotra ianao fa mombanao aho ary aza miherikerika foana fa izao no Andriamanitra ao. Mampahery anao sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho. Teny mampahery izany. Io Andriamanitra ivavahantsika io dia miteny amintsika hoe aza matahotra fa momba anao. Koa andao hifikitra amin'ny teny fikasan'Andriamanitra, andao atoky an'Andriamanitra, andao hiaraka amin'Andriamanitra, andao tsy salasala ny amin'izany herin'Andriamanitra izany. Koa ho anao izany teny izany, aza mandeha amin'ny tahotra fa mandehana finoana, satria Andriamanitra izay ifikirantsika io dia momba antsika izy, ary aza miherikerika fa izy dia miaraka amintsika isan'andro san'andro, mampahery antsika, mamonjy antsika, eo anilantsika mandrakariva mitantana antsika tsiraray avy. Nisy zaza dia tapaka ny jiro tamin'izay fotoana izay dia nandeha ilay zaza dia maizina tao an-trano. Natahotra izy, mila hitomana izy, mila hikikika izy. Fa ny zavatra nahafinaritra dia nanantonaingana ny rainy. Ny tantana ny tanany dia tsapany hoe zay ilay tanan'ny dada zay. Ary rehefa tsapany hoe zay ilay tanan'ny dada dia niala ny tahotra tao anatiny, niala ny fisalasalana tao anatiny, ny ahiainy tebiteby. Tahaka izany ihany koa Andriamanitra. Rehefa miaraka aminy ianao, rehefa mitoko ny teny fikasana ianao, dia tia handray ny tananao izy ary mamihana anao izy, koa aza mandeha amin'ny tahotra fa matoky azy. Aoka hifikitra aminy, anantona azy fa ny zava-magaga eo amin'ny fiainanao izy ary amihana anao amin'ny fomba manokana ary sitrapony eo Andriamanitra io mihitsiny tsy hampatahotra antsika fa ananantsika fanantenana, ananantsika fitokina tanteraka aminy. Andao anantona an'Andriamanitra, andao hitoko ny teny fikasan'Andriamanitra satria izany no mahatsara aisy ianao. Dia hivavaka anao amin'ny fomba manokana ao amin'ity anio ity. Andeha isika hivavaka. Andriamanitra, misaotra noho ny teninao izay mampahery anay, mampianatra anay fa tokony hifikitra ny amin'ny teny fikasanao izay. Tokony hatoky ny teninao izay ary tsy salasala ny amin'ny herinao. Mamindrafo mamelany elokay tamin'ny lasanay ratsy rehetra ary aoka amin'ity anio ity dia ho tonga olom-bavao aminao izay, ary tsy salasala ny amin'izany herinao izany, ary izany fitokina ny herinao izany no hitarika anay ho amin'ny fiadanam-po sy fiadanan-tsaina ary indrindrandrindra ny fanasitranana. Ianao ny ampahery ny zanako ao tsiraray avy izay manaraka ity fandarana ity, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.